Ny larana fahafito amby valopolo sy roanjaton'ny gazety Sono no ivoaka ao amintsika mpamaky azo amin'ny Rapitso. Indroary ny lohateny misongadina ao anatin'izay ny ofitina ao anatin'ity fanady edinity. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Ny lamodin'ny akanjo vita amin'ny ba indray no etony soa amintsika ao anatin'ity laharan'ity, izay sady ampiaingony vehivavy no ampafana ihany koa amin'izao fiatombohan'ny andro mangatsiaka izao. Ary koa ireo frian-damody evatra izay ampiavaka anao. Mbola lamody ihany, mahakasika ireo aronono izay mifanaraka amin'ny fitafiana lamody izay anaovanao. Ny sehatry ny fahasalamana dia iresana ny fombafomba rehetra azo atao hiatrehana ny ririnina. Ireo vaovao farany mahavariana maneran-tany kosa no etony soa amin'ny pejy faha-efatra toy ny tantaran'ilay neny Betty Vola sy maro hafa. Ny pejy faha-5 kosa dia hanasongadana ireo torohevitra tokony arahan'ny vehivavy bevoka melohany andehanan'ny fiara amina zotra lavitra. Lahatsoratra natao amin'ny mpianakavy kosa no velabelarin'ny soa izay nampitondray ny lohateny hoe aoka izay no mampivadika doha. Toy ny alakamisy farany volana dia ny gazety Valiha no handrafitra amin'ny pejy faha-7 sy ny fahavalon'ny gazety Soa, ka dia tolotra antsika mpamaky soa izany ao anatin'ity laharan'ity. Hatreto ny fotoanantsika toko lasy toko vavy ny tontolo politika sy ny zava-misy teny anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita teny no isan'ny nisongadina nentina taminao ary tamin'ity takariva ity. Manome fotoana hoanao indray izay ho amin'ny Rapitso amin'ny valora ariva isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Red vous présente la météo.